Faly miarabantsika tsirairay avy a manaraka indray ny fandarana miomana iona amin'Andriamanitra ao. Amin'ity androany ity a mbola amoky antsika indray ny tenin'Andriamanitra ho famelombelomana ho antsika tsirairay avy. Tenin'Andriamanitra tahaka ny sabatra maranitra mihoatra noho ny sabatra roa lela. Misy heriny mahery vaika izany. Ndao resitsika izay tenin'Andriamanitra izay amin'ny Hébreo toko fa efatra andininy fa 12. Hébreo toko fa efatra andininy fa 12. Fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela, ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo. Maranitra ny tenin'Andriamanitra, maranitra mihoatra noho ny sabatra roa lela, velona le teny, mahery le teny, dia mampisaraka ny aina sy ny fanahy, mampisaraka ny tonona sy ny tsoka, mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo, ary tsy misy zavatra eo anatrehany ka ho miafina, fa zavatra rehetra dia mianjaanja sy miharihary eo masony izay faran'izay ataontsika. Teny rehetrarehetra izay nambara tato amin'ity miomana amin'Andriamanitra ao ity dia inoko amin'ny anaran'i Jesosy fa teny velona sy mahery, tsy teny hitondra fahafatesana ao antsika, fa raha raisitsika amin'ny fahalemem-panahy, raisitsika amin'ny finoana, dia miteny mitondra fiainana ao antsika. Betsaka ny afaka mijoro vavolombelona, nafahan'i Jesosy tamin'ny fanompoana antsisa, nafahan'i Jesosy tamin'ny antoko-pivavahana, nafahan'i Jesosy tamin'ny mpaminany sandoka, nafahan'i Jesosy tamin'ny fahotana, nafahan'i Jesosy tamin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho n'inona? Noho ilay teny velona sy mahery izay nalatsaka taminy, nomena azy sabatra roa lela, maranitra mihoatra noho sabatra roa lela, mampisaraka ny marina sy ny diso, ny marina sy ny meloka, ny sy ny tsisy. Amin'ity androany ity, zany teny velona sy mahery zany indray mbola ilatsaka amintsika tsirairay avy, ary araka ny voasoratra any amin'ny Isaia 5:20 hoe ianareo izay mangetaheta avy misotro amin'ny rano. Ny rano dia tsy inona fa le tenin'Andriamanitra izay milasaka, miraraka, manome fiainana, tsy vidiana vola, tsy vidiana makarena, fa mena maimaim-poana. Amin'ity androany ity teny ity no tompo tsy verina maina raha tsy hafa mavita manatanteraka izay nampanirana azy. Ilay fanahy masina mahery, ilay fanahy velona, fanahy fahamarinana, hitarika antsika tsirairay avy amin'ny marina rehetra indray andraisantsika izao teny izao, ary hampahery antsika indray ny teny, hanamasina antsika ny teny, satria koa izay mivavaka nadaon'i Jesosy hoe manamasina azy amin'ny teninao, fa ny teninao ny fahamarinana. Raintsika ary fampianarana androany hoe ny mpianatra Jesosy zany dia mpianatra mahery vaika zany, ary maka ny fanjakan'Andriamanitra ankeriny. Zay ilay teny zany, lohateny dia hoe maka ny fanjakan'Andriamanitra ankeriny, na hoe mandrobaka azy ankeriny, mandrobaka ny fanjakan'Andriamanitra ankeriny. Matthieu toko fa 2:10 andininy fa 2:10. Matthieu toko fa 2:10 andininy fa 2:10. Lazaiko aminareo marina tokoa amin'izay nateraka ny vehivavy tsy mbola nisy nitsangana izay lehibe noho Jaona mpanao batisa, nefa ny kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra dia lehibe noho izy. Ary hatramin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa ka manitra kankehitriny ny fanjakan'ny lanitra dia rombahana, ary ny mpandrobaka maka azy ankeriny. Rombahana ankeriny ny fanjakan'Andriamanitra. Zay ny tena lohateniny zany, rombahana ankeriny ny fanjakan'Andriamanitra. Mampahery zany teny zany. Maninona ny fiangonana hitantsika amin'izao fotoana? Fiangonana hitantsika amin'izao fotoana dia fiangonana malemy, fiangonana osa, fiangonana reraka, fiangonana tsy mpandrisy. Satria nahoana? Tsy ao intsony ilay herin'ny fanahy. Satria ilay herin'ny fanahy no mitarika ny fiangonana handresy ny fahotana, mitarika ny fiangonana andrao anaraka an Jesosy, mitarika ny fiangonana anambara an Jesosy. Manasa antsika tsirairay avy amaky tsara ny asan'ny apôstôly ray manontolo, dia nio tsara ny io asan'ny apôstôly io, mamaky tsara ny io asan'ny apôstôly io. Fa io asan'ny apôstôly io raha hovaina ny anaran'io boky io dia tsy atao hoe asan'ny apôstôly fa ny asan'ny fanamasina.
satria ny fanamasina ny tena nampiasa ny apôstôly tao anatin'io boky io nanehoana ny herin'Andriamanitra. Fa nahery zany Paoly zany ao anatin'ny asan'ny apôstôly, nahery zany Petera zany, nahery zany Stefana zany ao anatin'io asan'ny apôstôly io, satria nahoana efa nasaratra Jesosy any an-danitra, ary efa nasaratra Jesosy dia nirahany fanamasina. Satria zao nafarany Jesosy amin'ny Luka 4:20 hoe ianareo aza mihetsiketsika ao an-tanàna aloha mandra-panafinanareo ny hery avy any ambony. Dia rehefa avy eo tsy nihetsiketsika tao zareo fa naharitra tao no ny tonga ny andro Pentekosta, na ny teny ihany koa ny ten'Andriamanitra hoe azo hery ianareo amin'ny filatsahany fanamasina aminareo. Asan'ny apôstôly 2:5. Dia ho vavolombeloko eran'ny Jerosalema, Jodia, Samaria rehetra amin'ny farantany. Dia tena nahery reo apôstôly reo. Satria nahoana tsy tia voly reo voalohany indrindra, tsy saim-boly reo, ary tsy namitaka olona tamin'ny voly reo, tsy namory olona reo hazona vola, tsy nitaky fahafolo-kareny reo, ary tsy ndray tsy kombakomba tamin'ny ratsy reo, ary tsy tia izao tontolo izao reo na ny zavatra eto amin'izao tontolo izao reo apôstôly izay nilatsahan'ny fanamasiny reo. Ary zay nampahomby an'ireo ry fiangonana malala an' Jesosy Kristy. Raha te ahomby ianao ao amin'i Jesosy, raha te handresy fahotana ianao, raha te ahita olona mibebaka ianao, raha te ahita olona afaka ianao amin'ny fahotana, raha te ahita olona mandresy fahotana ianao, raha te ahita olona miainao anatin'ny fahamasinana ianao, raha te ahita olona sitrana ianao, raha te ahita olona afaka ianao amin'ny fangejan'ny démonie maro isan-karazany, izao no ataovy. Mianataka ny apôstôly tamin'izany fotoana, ajanony ny fitakiana fahafolo-karena, ajanony ny fitoriana vola aman-karena isaky mitory teny, ajanony ny fangoronam-bola any aman'olona, ajanony ny fitoriana filazantsara ny tany, resaka vola aman-karena sy materiel, ajanony ny resaka araky ny tany sy resaka fahotana sy resaka fahalitoana, ajanony kivazivazy sy ny atsika, fa miverena amin'ilay filazantsara tena izy, ary meteza ho rakofa ny fanahy, fenony ny fanahy, mitory ny filazantsara, teny tsy misy klema. Ary ajanony ny filazantsara zay fakana vola, fa ny filazantsara dia omena maimaim-poana, dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Mibeba, meteza ho avozo ny tompo, meteza ho amboary ny tompo, mandehana amin'ny dingana vaovao indray ho amasiny ny fanamasina, hanehoan'ny tompo ny heriny. Fa fiangonana amin'izao fotoana ny ankamaroany dia fiangonana malemy, fiangonana osa, fiangonana matahotra, fiangonana anaty fijangajangana sy fahalitoana, satria misokatra dia nidirany izao tontolo izao, nidirany satana, nidirany resaka materialisme, nidirany resaka vola, nidirany resaka vedetisme, olombelona noderaina, olombelona nankalazaina, olombelona nindraindraina, olombelona nivon'ny filazantsara. Tsy izany ny fiangonana tokony ho izy, fa nivon'ny fiangonana tokony ho izy, fiangonana tena izy, fiangonana apôstôlika, Jesosy Kristy no ivony, Jesosy Kristy no ivony, Jesosy Kristy irery ihany no ivony, ary ny fanamasina no mameno sy nitarika azy, ary ny fitoriana izay lambarana dia mifototra amin'ny fibebahana, ny fahamasinana, ny tahotra an'Andriamanitra, ny azo fijalian' Jesosy Kristy izay manafaka ny fahotana, ny fitsanganan' Jesosy tamin'ny maty, ny fiverenan' Jesosy, ny fahamasinana, ny tahotra an'Andriamanitra, ny fiverenan' Jesosy. Izany ny ivony filazantsara, ary izany ny afatra ny voiziny. Mbola mamoy an'izany ve ny fiangonana amin'izao fotoana? Tsy mamoy an'izany intsony ny fiangonana amin'izao fotoana, fa foto-dalàna ny fiangonana ny toriany, resaka fitsipika anaty ny toriany, resaka fivorian'ny sampana no atao, resaka fantokafana olona sy famporisihana olona amin'ny vola no atao, tsy sa manambara ny fahotan'olona ary mitarika olona hibebaka, fa toa manafosafo sy manampitamby olona ary kanefa olona ao anaty fahotana. Fa raha vao tsy tambatambazina dia mandeha miala, satria raha mandeha miala dia tsisy vola miditra ntsony amin'ny fiangonana, dia aleo le olona hanota ihany fa manome vola. Ry Jerosalema, impiry moany te ambombanao taka fomban'ny reny akoho ny zanany saingy tsy nety ianao. Ry Antananarivo, ry Madagasikara izay mamono ny mpaminany izay rehetra nirahana eo aminy, impiry moany te ambombanao taka ny fambomban'ny reny akoho ny zanany saingy tsy nety ianao. Tsy renao zany feona akoho kely zany, zany reny miantso azy zany, miantso azy mba hidirany ao ambanin'ny elan'ilay reny akoho. Tsy renao zany amin'izao fotoana izao,
androany koa ny tompo miantso anao, ry Madagasikara, ry Antananarivo, ry Fiangonan'i Jesosy Kristy, ry Toliary, ry Mahajanga, ry Fianaratsoa, ry Tamatavy Tomasina, ry Atsiranana, ry Toliary sy ny Madagasikara ray manontolo midira ao ambany elan'ilay voromahery dia Jesosy Kristy. Mantsira ny fitoriana ara-materialy, mantsira ny fitiavam-bola, mantsira ny fitoriana olombelona, mantsira ny rafidrafitra sy ny fombafomba, mantsira ny fisehoana ety ivelany, mantsira ny filany tanora mantsira ny fahotana fa mandehana amin'ny fahamasinana. Jesosy manamasina sy manamarina, arombahana ny fanjakan'Andriamanitra ozy izy hatramin'ny androny jaune ka mandraka ankehitriny ny fanjakan'Andriamanitra dia rombahana ara-pandrombaka mankazy ankeriny. Eo tsika ny tena mila mipetraka. Ny fiangonana tsy mankankeriny intsony zao, ny fiangonana malemilemy, fiangonana mankatabola, fiangonana miditra resaka politika, fiangonana ahitana vaovao matsiravina hoe pastera nanolana zazavavy kely, pastera nitoriana fa nangala-bola ny fiangonana, mpaminany vavy zay nidina any amponja satria namitak'olona naka vola naka entana ary avy eo namidy ny entana nalainy ny vola. Zany ve fiangonana Jesosy? Mamenatra zany, manala baraka zany, fa mila miverina amin'ny tena izy ny fiangonana, mitory ny fanjakan'Andriamanitra, mitory an' Jesosy Kristy, manambara an'ilay fanjakana ho avy fa tsy le fanjakana eto tany, manambara ilay fiverenan'i Jesosy ary le fanantenanany amin'ny Jerosalema vaovao, lanitra vaovao sy tany vaovao. Noho izany lalasaina bavy, mila miverina amin'ny tena filazantsara sika ary mandrobaka azy ankeriny. Zao ny zavatra nisy i Davida rehefa mijeritsika ao amin'ny Samuela voalohany 7:12 dia nandresy an'i Goliaty izy satria nahoana fankazatra tamin'i Jesosy io tany amin'ny fiarasan'ondry ary izy rery rehefa tonga amin'izay ny ady be tsy nilanizana izy na ny fiadiny sôly ara tsy nilainy fa navesatra taminy zany fa ozy izy tamin'ny Goliaty hoe za manatona anao amin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitra Jesosy Kristy zany. Dia nandresy izy nandrotana any Goliaty, tsy nitsitsitsy zany, tsy nisy sentiment zany fa nandresy. Fantandremo fo zao nandresy izy teo fa rehefa mamaky indray tsika any amin'ny Samuela faharoa 1:12 lavo indray Davida tao. Inona nalavo an'i Davida? Lavo tamin'ny Batseba, lavo ny fizangazangana. Mampatahotra an'izay zany tany hoe fa mety andresy Goliaty ianao fa rehefa kelikely ianao mety ho lavo ny Batseba. Inona zavatra antranga? I Davida dia miaramila, i Davida dia mpitaritafika, i Davida dia mpiatafika, mpiady. Ary ny toerana tokony isy an'i Davida dia eny aloha ambavahady iady. Tamin'io fotoana io nefa Davida tsy nandeha niady fa inona nataon'i Davida? Teny ambony terasy Davida nitsangatsangana nandehandeha dia nijery ny masony avy eo nahita amin'ny Batseba dia nalainy Batseba dia nijangajanga tamin'ny Batseba izy. Ary tsy vitan'izay fa ivadin'i Batseba misy nirahany nakany anady ary nikendreny mihitsy izay afaty any vadin'i Batseba. Loza mamindra fo amintsika ny tompo, amindra fo amintsika ny tompo mba tsy takan'izany nataon'i Davida zany. Ahoana voalaza ny ten'Andriamanitra atao Matthieu 5 sy ny toriteny manaraka rehetra eo? Ahoana ny lazainy? Jerentsika kely zay teny zay. Zao voalazany Matthieu 5 andininy fa 20 ny amin'ny resaka ankeriny ty lazaiko amintsika ity hoe zavatra ankeriny zany hoe fiangonana manan-kery zany. Andininy fa 20 ny 5 fa izao kosa milaza aminareo hoe izay rehetra mijery vehivavy ilazy dia efa nijangajanga taminy tampony sahady fa ranomasonao ankavanana no manafotoana anao esory aly izy ka rio afaka aminao fa mahasoa anao na dia very aza ny iray momba ny tenanao ka tsy ny tenanao rehetra no arinany amin'ny elo. Anankiray zay ranomasonao manafotoana anao esory izy aloha maso ray ihany fa miditra ny fanjakany lanitra zay ananana maso roa nefa makany amin'ny fahaverezana. Raha ny boky vakianao, raha ny tele fijerinao, raha ny zavatra hitahitanao maso mitarika anao any amin'ny fahaverezana, atao vavaka nataon'i Davida hoe avolio masoko tsy hijery zava-poana. Aza mijery intsony, aza mitazana an'izany intsony satria ny natonga ny Davida lavo nge dia ny masony nijery amin'ny Batseba ary rehefa nijery ny masony dia nisy filana tao ampony ary le filana tao ampony ny tanterahany avy eo
tak'izay koa natonga ny eva ho lavo hoe maso nijery an'ilay voankazo zay tsy tokony ho raisina. Ranomasonao manafotoana anao esory aminao izy, tsy moramora nge zany manala maso zany zay le hoe mpandrombaka makazy ankeriny esory raha anotanao, raha mpanotanao ny zavatra jeren'ny masonao, raha mpanotanao ny boky, raha mpanotanao ny film, mpanotanao ny video, mba hampanotanao zavatra hitany masonao reo, elao zany antosiro zany, tsy hampanotanao intsony. Eto manaraka ihany koa de zao voalasany 170 ary raha ny tananao ankavanana no manafotoana anao de tapao izy ka ario very, ario hiala aminao, fa mahasoanao na de very aza ny iray momba ny tenanao ka tsy ny tenanao rehetra no lasa any amin'ny elo. Zay koa ny anankiray, raha ty tanako ty ny manafotoana, zany hoe ty manafotoana tsy alaina ara-baky-teny moa zany ho tapahany ty, raha misy zavatra misy eo aminao ka tonga anao fatafotoinana aminao ialao zany, antosiro zany fa tsy akasitrahan'ny tompo. Zany hoe zay le miaramila ny tompo. Voalazany ten'Andriamanitra any amin'ny Timoty any hoe miaramila manafika de tsy manimpo tena am'izao fiainana zao mba hahafaly zay nampaniraka azy. Zany ny apetraky ny tompo amintsika hoe tahaka an'izany koa tsika. Raitsika eny ten'Andriamanitra amin'ny Korintianina 1:7 Korintianina 1:7 tsy fantatrareo va fa izay miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazahana dia samy miazakazaka avokoa, nefa ny iray ihany no mahazo ny loka. Miazakazaha toy izany mba ahazonareo, ary ny mpiazakazaka rehetra dia dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra. Zay koa ny toetrana miaramila, toetrana mpiazakazaka mahony tena, tsy be torimaso, tsy tia sakafo be, tsy tia zavatra mampanota, fa mahony tena. Ary ny mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra, kanefa ireny dia mitady satroboninahitra mety lo ihany, fa isika kosa ny tsy mety lo. Raha izao ary dia miazakazaka nefa tsy toy ny manao kitoto, ary mamely totoondry aho nefa tsy toy ny mamely ny rivotra, fa asiako mafy ny tenako mangana ka andevoziko. Fandrao na dia efa nitory tamin'ny sasany aza aho dia ho lavina kosa ny tenako. Zay ny zavatra mipetraka amintsika amin'izao fotoana, hoe tena manandevo ny tena antsika mihitsy. Mahafinaritra be ny tantara ao amin'ny Nomeritiko 5:20 manasanao amaky an'izay rehefa ny trano, fa nisy tantara atao hoe nandeha nijangajanga tamin'ny firenena hafa ny zanak'Israely, ary nijangajanga ara-nofo mihitsy, nisy firaisana ara-nofo mihitsy, fa nisy lehilahy mahery tao, zafikely ny Arona, zany hoe zanaky Eleazara, zafikely ny Arona, Fineasy ny anarany. Io lehilahy mahery io, Fineasa, io lehilahy mahery io, rehefa nahita zanak'Israely anankiray niaraka tamin'ny vehivavy hafa firenena anankiray, nandeha niditra tamin'ny lainy tany, andeha hanao fanaony malotony, andeha hijangajanga, tsy naharitra io Fineasy io, fa lasa izy naka ny lefony, naka ny sabatra, dia nitrobarany lay Israelita sy le vehivavy hafa firenena novonono ho faty. Ary rehefa novonono ho faty reo, nitsahatra ny fitsaran'Andriamanitra, ary tsy nikapoka ny zanak'Israely tsony i Andriamanitra. Aiza ny Fineasa amin'izao fotoana? Aiza ny olona tahaka ny Fineasa amin'izao fotoana? Tena hoe tsy mitsitsitsitsy fahotana, tsy mandefitra ny fahotana, mamotika zay rehetrarehetra tsy fahamarinana, tahaka ny Fineasa hoe novonony lay lehilahy zay nijangajanga tamin'ny hafa firenena, ary iny nampitsahatra ny fahatezeran'Andriamanitra. Raha lasaina bavy raha tianao hitsahatra ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny ankohonanao, amin'ny firenena misy anao, aza mivazivazy amin'ny fahotana, aza misangisangy amin'ny fahotana, fa efa nomen'Andriamanitra antsika ny fiadiana, efa nomen'Andriamanitra antsika ny fahefana, efa nomen'Andriamanitra antsika ny hery, efa nomen'Andriamanitra antsika ny finoana, anjarantsika ny mandeha, anjarantsika no miteny tenim-panafahana, miteny tenim-panasitranana, anjarantsika no miteny teny fiainana, azon'ny olona fiainana, fa tsy teny mahamaty, tsy teny makavola, tsy teny mamotika olona. Androany, amin'ity androany ity, mba ho miaramila maherina Jesosy tsika, mandrobaka kery ny fanjakan'Andriamanitra. Inona ny afatra amin'izao fotoana? Ny afatra amin'izao fotoana hoe makanesa aty aminay dia azo vola. Ny afatra amin'izao fotoana tsy hoe makanesa aty aminay dia iroborobo ny asa mandrarahanao, ma hoe mivavady dia azo vady ianao, mivavady azo zanaka ianao, fa ny afatra amin'izao fotoana, ny tena afatra lehibe indrindra, iverina eny amin'ny rahaolanitra Jesosy, manamasina ny tena antsika tsirairay avy. Ekeo ny rano Jesosy, manamasina, manadio, manamarina. Zany ny afatra amin'izao fotoana. Ny afatra dia hoe tonga Jesosy anome fiainana be dia be, tonga Jesosy hanafaka ny olona fahotana, tonga Jesosy hanome
fahazavana ary ho avy Jesosy andray ny fiangonana zany ny afatra amin'izao fotoana. Ny afatra amin'izao fotoana dia mibeba mba hamelana ny fahotana ary andray ny fanamasina ho famelana ny heloka ho fitarihana amin'ny marina rehetra. Izany ny filazantsara ary zany tokony ho fiangonana Jesosy amin'izao fotoana. Samy hijery any mpanompon'Andriamanitra rehetra, samy hijery any kristianina rehetra arak'izany ve le fiangonana sa tsy arak'izany. Raha tsy arak'izany dia mba handeha amin'ny fanetreteny sika ka amerina ny lalantsika ho arak'izay voasoratra atao amin'ny Baiboly, mba ho le fiangonana mahery sika mba hiderana an' Jesosy ny fahavelomantsika. Ho azy irery ihany ny voninahitra. Amen.